Lioka toko fahadimy. Fanjonoana mahagaga sy fiantsoana ireo mpianatra voalohany. Lioka toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo. Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisy ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo hahazonareo azan'ny rano. Fa Simona namalaka nanao hoe, Tompoko, nandritry ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany, dia nahazo azan'ny rano be dehibe izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy reny, ary nofenoiny ny sambo kely roa, ka efa saiky niletika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany, dia niankoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko, fa olomeloka. Fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny habeny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanak' Zebedio, izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao, dia olona kosa ny ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Ny nanasitranana boka iray, Lioka toko fahadimy, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary raha tao tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy heniky ny abokana. Ary noho nahita azy io, dia niankoka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao, dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindritra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madiovy ianao. Ary ny abokany niala niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehana hoy izy, misehoa mpisorona, ka manatera ny fanadiovana anao, araka ny nandidin'i Mosesy, ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny ely bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy sy hositranina tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy, dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Ny nanasitranana lehilahy iray marary ny paralisisa sy ny famelan-keloka. Lioka toko fahadimy, andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy, dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna, izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galili sy Jodia ary tany Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba hahasitranany. Ary indro, nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana, izay marary ny paralisisa, ka nitady izay hampidirany sy hametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay hampidirany azy izy noho ny habetsahany vahoaka, dia niakatra teo tampotrano ka nanesorany ny tafotany manga, dia nampidininy raha lehilahy mba amin'ny fandrinany ho eo afovoan'ny olona, dia teo anatrehan'i Jesosy. Ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo, dia hoy izy, raha lehilahy, voavela ny elokao. Fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe, iza moa ity miteny ratsy ity? Iza ny mahavela eloka fa tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny, dia namalaka nanao taminy hoe,
nahoana ianareo no mieritreritra amponareo? Iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe va voavelany elikao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa: zaho milaza aminao hoe mitsangana, dia betao ny fandrinao ary modia ny antranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeta ny fandriny, dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra, dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Ny niantsonan'ny Levi, Matio, fanasana lehibe sy fifadikanina. Lioka 5:7-20. Ary rehefa afaka izany, dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra, atao hoe Levi, nipetraka teo am-pamoriketra. Dia hoy izy taminy: manaraha. Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy, ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levi nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamory hetra maro sy olon-kafa koa, izay niara-nipetraka nihinana teo aminy. Fa ny Fariseo sy ny mpanoran-dalàna izay teo aminy dia nimonmonina tamin'ny mpianatry Jesosy ka nanao hoe: nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Tsy avy antso ny marina aho, fa ny mpanota mba hibebaka. Ary hoy izy ireo taminy: ny mpianatry Jaona mifady hanina matetika sy mivavaka, ary ny an'ny Fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny ianao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy: mahay mampifady ny havan'ny mpapakatra va ianareo, raha mbola ho aminy ihany ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro, ary rehefa voaisitra ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Fanoarana momba ny lamba vaovao sy ny siny hoditra vaovao. Lioka 5:5-7. Ary izy nanao fanoarana taminy koa, nanao hoe: tsy misy olona mandritra lamba vaovao hanalany tapa-damba hatampina ny lamba tota. Fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy, ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tota. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota. Fa raha izany, ny divay vaovao mahatritra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy: ny ela no tsara. Masina no me derão, ila ijai ni fiada nanau, fahatizau no ni fatsarani, tenu vuai ni nilan ni cha. Eu tu putsu sarubidiu, no hitahini hansikia izau, Sanjatu kuwazini nira, amini fufalira futuku. Vanahina impidera hanau, rilai maheri silai mefintin, ni funai ni tukia minau. Manjakizawarimpahuturi Faswavana
ang sarana, luwag ang patsya, mahitahin na